mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Antsika revako malalatra ty alatsinainy fa 20 ny volana febroary ity ny mofinaina voalahatra ho antsika revako dia ny bokyny Deutéronomie toko fa 20 ny andiny voalohany ka hatramin'ny fa 14. Deutéronomie toko fa 20 ny andiny voalohany ka hatramin'ny fa 14. Fakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Raha mihaino tsara ny feon'i Jehovahandriamanitra ianao ka mitandrina hanaraka ny didiny rehetra izay andidiko anao an'io dia hasandratra Jehovahandriamantrao ho ambonin'ny firenena rehetra amin'ny tany ianao ary ho tonga aminao sy ho azonao izao fitahiana rehetra izao raha mihaino ny feon'i Jehovahandriamantrao ianao. Ho tahina ianao an-tanàna ary ho tahina ianao an'ekija. Ho tahina nateraky ny kibonao sy ny vokatry ny taninao ary nateraky ny biby fiompinao dia nateraky ny ombinao sy nateraky ny ondry amanosonao. Ho tahina ny aronao sy ny vilia fanaova-mofonao. Ho tahina ianao raha miditra ary ho tahina ianao raha mivoaka. Atolo Jehova ho resy eo anoloanao ny fahavalonao izay mitsangana hiady aminao ka lalana iray no ivoahany anatinao fa lalana fitokosana ny sirany hiala eo anoloanao. Handidy ny fitahiny ho aminao Jehova amin'ny fitoeram-barinao sy izay rehetra ataon'ny tananao ka hitahy anao izy any amin'ny tany izay omeny Jehovahandriamanitrao anao. Hanandranao ho firenena masina ho azy Jehova arak'izay nianianany taminao raha mitandrina ny didin'i Jehovahandriamanitrao ianao ka mandeha amin'ny lalany dia ho hitan'ny firenena rehetra ambonin'ny tany fa ny anaran'i Jehova no antsoina aminao dia atahotra anao izy. Ary ataon'i Jehova manana mbiampy izay ahasoanao dia nateraky ny kibonao sy nateraky ny biby fiompinao ary ny vokatry ny taninao any amin'ny tany izay nianianan'i Jehova tamin'ny razanao homenanao. Ho voan'i Jehova ho anao ny lanitra, tranony fitehirizan-tsoa, handatsahany ranorana amin'ny taninao amin'ny fotoany sy hitahiny ny asan'ny tananao rehetra. Ary ampisambotra ny firenena maro ianao fa ianao kosa tsy hisambotra. Dia ataon'i Jehova ho lohany ianao fa tsy ho rambony ary ho ambony tokoa ianao fa tsy ho ambany. Raha mihaino ny didin'i Jehovahandriamantrao izay andidiko anao an'io ka mitandrina sy manaraka azy. Ary aza miala amin'ny teny rehetra izay andidiko anao an'io na ho amin'ny ankavanana na ho amin'ny ankavia hanaraka Andriamanitra afaka hanompo azy. Ray masino manamasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ny bokin'ny Deutéronomie rehefa malala dia manana lojika mitokana izay miverimberina manomboka any amin'ny toko voalohany marabotongany amin'ny farany. Ary tsy ny boky Deutéronomie ihany fa ireo boky maro samihafa izay manaraka ny teolojia deutéronomista, bokin'ny tantara voalohany, bokin'ny mpanjaka, bokin'ny Samuela. Zany rehetra dia mivohy ny teolojia deutéronomista na teolojia deutéronomista. Ny teolojia deutéronomista dia hotsika atao hoe tokana ny lojikany. Lojikany dia hoe raha ohatra ka mihaino ny feon'Andriamanitra, manaraka ny sitrapon'Andriamanitra, manaraka ny didin'Andriamanitra, manaraka ny afatr'Andriamanitra sy mihaino ny tenin'Andriamanitra dia izao mitondra fitahiana. Fa raha ohatra kosa ka miala amin'ny didin'Andriamanitra dia izao ozona. Ny andininy 15 moa no manazava ny hoe raha miala amin'ny sitrapon'Andriamanitra ianao dia hozonina ianao ao an-tanàna, hozonina any an-tsaha sy ny sisa rehetra. Io teolojia deutéronomiste io izay niainy any zanak'Israely ary nofikiriny mafy mihitsy. Ary io no vahan'i Joba, io no olana atrehan'i Joba. No hoe Joba zany dia ny olana niala-belona tamin'i Joba dia nieritreritra manao hoe matoa Joba mijaly, matoa Joba mangiry firy dia satria niala tamin'ny didin'Andriamanitra izy. Mahatonga ny fangiry firina, mahatonga ny fijaliana dia izao ny fialana tamin'ny didin'Andriamanitra. Ary raha ohatra ka misy zavatsarotra zany lalovanao dia izao mahatonga an'izay dia izao
miala amy didin'andriamanitra tahaky ny fanazavana ny ataontsika hoe ny karma vao resahantsika andro vitsivitsy zay hotsika hoe ny teolojia autonomiste zany a dia entitra ny amin'ny hoe raha ohatra ianao ka mitoetra amy tenin'andriamanitra de fitahino no aterak'izay fa raha miala amy sitrapon'andriamanitra miala amy lalan'andriamanitra de ozona no aterak'izay ny Deutéronomie toko fadimy aza manomboka any amdininy vasivy any dia manamafy mihitsy manao hoe tsy hoe ianao ihany no tahina raha ohatra ka manao ny sitrapon'andriamanitra fa miatraika hatrany amy taranaka any aoriny zany ary tsy hoe ianao ihany no voasazy raha ohatra ka miala amy sitrapon'andriamanitra fa miatraika hatrany amy taranaka amy fandimby koa izany fa amy teto-batanantsika ty ary afako malala inona no ateraky ny fiainana miaraka amin'andriamanitra inona no ateraky ny fanajana ny didin'andriamanitra inona no ateraky ny fanekena ny sitrapon'andriamanitra ny fanarahana ny tenin'andriamanitra dia ireo andiny lava andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fa 7 reo dia azo tokotoko tsara mihitsy voalohany de ny hoe miatraika eo amin'ny fiainanao manokana amin'ny fiainany tsiraray manokana miatraika eo amin'ny fifandraisanao amy tenanao manana fiadanam-po manana fifaliana ny olona rehefa manaja ny sitrapon'andriamanitra na ny didin'andriamanitra izy David efa nanamafy an'io manao hoe ny teninao de fanasitrananao ny teninao de fifaliana ho aty ampoko no raiketako ny teninao mba tsy antako aminao mitondra fifaliana ho ny teninao zany hoe ny sitrapon'andriamanitra sy ny didin'andriamanitra rehefa rahan'ny olona de manjary mitondra fifaliana ho an'ny tenany aloha voalohany indrindra mitondra fifaliana ho an'ny tenanao izay tsy tahaka ny fifaliana zao tontolo zao fifaliana zao tontolo zao de fifaliana mandalo vetivety fa ny fifaliana ateraky ny fiainana miaraka amin'andriamanitra de fifaliana maharitra ny fifaliana ateraky ny fanajana ny didin'andriamanitra sy ny sitrapon'andriamanitra dia fifaliana maharitra fa ny faharoa zay aseho an'ity boky ny Deutéronomie ty de zao tsy fifaliana ho an'ny tenanao ihany fa izao fifaliana koa na fitahina manokana ho am'izay ataony ny tananao manjary mahavokatra izay ataony ny tananao ny ataontsika hoe ny leo teolojia zao tonjato eny antsika zao de misy eny atao hoe teolojia ny famirapiratana ny teolojia famirapiratana zay mivoy mifanakaiky be amin'ny teolojia deutéronomiste mifanakaiky fa tsy miteny tsika koa hoe mitovy ny hoe zao no izy rehefa manao ny sitrapon'andriamanitra ianao de mahazo fitahina ianao saingy le sitrapon'andriamanitra voizin'ny teolojia ny famirapiratana de atsika amrao fiangonana mitompo tena ho mega church maneran-tany ireo fiangonana maro mipotra aty Afrika manararoatra koa zany fantrany olona indrindra ny olona zay ka miasa ka miezaka tsy de tena voataiza tsaraka mivavahana de manomeza vola ianao manomeza fananana ianao manolora ianao manaova fiezahana ianao dia hotahin'andriamanitra ianao de tahaka zao ambarany Deutéronomie zao hoe raha ohatra ka tena mahafoy vola ianao miezaka ianao mivavaka de mahazo fitahina ianao marina loatra fa miresaka zay bokyny Deutéronomie fa ny boky Deutéronomie tsy misaraka mihitsy amy baiboly manontolo ny boky Deutéronomie tsy hoe boky mitokana akory fa boky mifamatotra amin'ny baiboly manontolo noho zany de zao raha manaja ny didin'andriamanitra ianao de manome toky andriamanitra fa amaly fity manome toky andriamanitra fa ahita fa ilay didy izay ambarany boky ny Deutéronomie dia tsy hoe didy ataontsika hoe lalana foron'ny sain'olombelona fa didy zay mitondra fiainana zany hoe raha ohatra ka manaraka lay didy ianao manaraka lay lalana ianao de tonga any am'lay fiainana mety dia izay ny dikan'lay didy eto zany hoe lalana lay didy zay mahatonga anao lalana izoranao mahatonga any am'lay fiainana sy fitahina zany hoe raha manaraka n'iny lalana iny ianao de zao tonga any am'lay fiainana sy fitahina no zany dia tsy hoe zavatra vaovao zany hoe rahanao ito de tsy hoe tamby akory le izy zany tsy hoe tamby na takalo na hoe tambatambazan'andriamanitra tsy zay boky Deutéronomie tsy hoe tambatambazan'andriamanitra de manaraka tsy zay tsy hoe manaraka sitrapona tsy hoe karama zany
tsy hoe karamanao ny fitahin'andriamanitra tsy zay loatra fa lalana le izy zany hoe raha ohatra ka mandeha am'ty lalam-bity ianao a de tonga any amin'ny kara de tahak'izay fotsiny zay zany hoe efa nasian'andriamanitra lalam-piainana zany hoe raha ohatra ngenao ka manaraka ny sitrapon'andriamanitra io de zao tonga any amin'io tanjona tian'andriamanitra hitondran'io tsy hoe karama io fa tena raha manaraka ny fotsiny anao de efa nataon'andriamanitra zay fa raha miala amin'io kosa ianao dia tsy misy edikevitra fa vavoazana fa ny teolojian'ny famiram-pratana de tena mieritreritra n'andriamanitra ho mpanakarama mihitsy hoe toy ny hoe andriamanitra manakaramanao ivavaka andriamanitra manakaramanao anompo azy ka tsy zay andriamanitra tsy miady varotra tsy fanao miady varotra amin'andriamanitra andriamanitra mahafantatra ny tokony homenanao andriamanitra mahafantatra ny tokony ho zakanao andriamanitra mahafantatra zay tandrify ianao andriamanitra io ny tenenin'i Jesosy rehefa zanak'andriamanitra ianao na zay tsy voataky ny vavanao raha ndreo men'andriamanitra anao rehefa miorona ao am' Jesosy ianao rehefa miorona amin'ny finoana ianao hotsika hoe lay bokyny Deutéronomie zany eto de manantotrantitra tsara mihitsy toko varamboram-polo andeny vandramefolo sy malaky ty hoe raha ohatra nge ka arahanao le didin'andriamanitra tsy mitondra fifaliana ho an'ny tenanao io satria lalan'ny fifaliana zany le didin'andriamanitra fa izao koa mitondra faombiazana amin'ny fiainanao mihitsy satria ao am'le lalan'ny faombiazana no andehananao ahoana mono tsy ahomby ianao ko ny didin'andriamanitra maniraka anao hiasa didin'andriamanitra maniraka anao afoy didin'andriamanitra maniraka anao hiavana amin'ny mpiarabelona didin'andriamanitra maniraka anao anaja ny asanao ny fambolena ny fiompiana ahoana mo ary ny didin'andriamanitra manome toky anao fa hiaro anao andriamanitra no zany dia aradrariny raha ohatra ka mamokatra ianao satria andriamanitra miandany aminao fa satria koa ianao anatin'ilay lalina zay apetraka andriamanitra hoe itiano rahanao de tafity ianao rehavako zava-dehibe faharoa zay ny hoe io lalana io didin'andriamanitra io dia didy na sitrapon'andriamanitra io de mitondra fitahiana ho an'ny fiainanao manokana fa mitondra fitahiana koa an'izay ataony ny tananao satria lalan'ny fitahiana lay didin'andriamanitra fa ny fahatelo de izao koa mitondra sola izy ho an'ny fianakavianao ho an'ny mpiarabelona aminao enao no manaraka ny didin'andriamanitra saingy zao manjary fitahiana ho an'ny manodidina anao koa ianao manjary fitahiana ho an'ny mpiarabelona aminao koa ianao manjary mitondra soa ho an'ny mpiray tanindrazana aminao ianao afaka malala zava-dehibe ary ny anajantsika ny didin'andriamanitra ny didin'andriamanitra zay matetika averintsika ny hoe manomboka amin'ny fitiavana sy ny fahatahorana an'andriamanitra manomboka amin'ny fitiavana sy ny fanajana ny namana ma izy azy ny namana avako tsy mba mampanketanao fa zany tenin'andriamanitra manao hoe hanandratra anao ho firenena masina ho azy Jehova dikany hoe masina de zao firenena voatokana firenena zanaky ny fitahiana raha mba zany Madagasikara ahoana mono tsy ho zany Madagasikara ahoana mono tsy ho zany sika ahoana mono tsy ho zanaky ny fitahiantsika betsaka ny nataon'andriamanitra teo amin'ny fiainantsika teo amin'ny fiainan'ny firenentsika fa izao mipetraka eo anoloan'ny kristianina eo anoloan'ny firenenany hoe efa nataoko eo anoloanareo ny lalana ho Jehova de ny fiainana sy ny fahafatesana misafidiana ny fiainana inona le fiainana misafidy hanaraka ny didin'andriamanitra lay firenena misafidy hanaraka ny didin'andriamanitra lay vahoaka misafidy hanaraka ny didin'andriamanitra lay fiarahamonina dia lalan'ny fitahiana no men'andriamanitra azy ary manome toky kosa andriamanitra hitahiry sy aro lay firenena rehavako am'izao herinandro vo manomboka izao de fanomeza toky zany nomeny bokyny Deutéronomie anao hoe raha miainy ny feona Jehovah-Andriamanitra ao anao de ho tahiny ianao raha mivoaka ny tokantranonao ho tahiny ianao raha miditra ny tokantranonao am'izay rehetra lehinao dia manome toky andriamanitra fa hitahy anao ny olana zany de izao tsy ny hoe ny fitahiana fa ny olana de izao miainy sa tsy miainy ny tenin'andriamanitra isika rehefa miainy ny tenin'andriamanitra isika de tonga ho azy ny fitahiana tonga ho azy am'izay zavatra tian'andriamanitra hitondranantsika isika ny olana zany tsy any amin'andriamanitra fa ny olana dia amintsika mova isika manaiky hiaraka ankatoa ny didin'andriamanitra mova isika manaiky anaraka ny sitrapon'andriamanitra de zao rehefa manaraka ny sitrapon'andriamanitra tsika dia tonga am'izay lalana tian'andriamanitra hitondranantsika dia lalan'ny fiainana hotsika manao hoe vaovaon'ny herinandro
dia andeha isika hatoky ny didin'Andriamanitra. Loha hevitra ty volana febroary zay efa madiva ny farany ty raha teo moa de ny hoe mampitandrina amin'ny didiny Andriamanitra. Mampitandrina Andriamanitra eto manao hoe vonina ny tay atsika izy, vonina ny asa, vonina no ampahery atsika, vonina ny ivimbina atsika raha manaraka ny didin'Andriamanitra isika. Tsy de mora loatra zay amin'ny fiainana andro ankehitriny ny olona manao mahafengesa manaraka ny sitrapon'Andriamanitra zany. Tsia, rehefa ao am-ponao Jesoa de hoe Paoly manao hoe mahay ny zavatra rehetra ngiahy rehefa ao amiko Jesoa. De Jesoa lay ao anatinao, lay fanahy masina zay ao anatinao no manampy anao ahatanterahanao ny didy sy ny sitrapon'Andriamanitra. Fa raha nofo maha olombelona de tsy mahatateraka ny sitrapon'Andriamanitra, tsy mahatateraka ny sitrapon'Andriamanitra. Fa rehefa miaraka amin'ny Jesoa isika, rehefa miaino ny pitsik'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahy masina isika dia mahajoro ary amarin'Andriamanitra, amarin'ny Jesoa amin'ny rany isika de manjary olom-baovao ary tsy mampatahorantsika ny didin'Andriamanitra fa tiatsika ny didin'Andriamanitra satria mitondra fiainana ho atsika. Ivavakintsika ry havako, tompo amisoranao zay noho ny am'izao herinandro vaovao nomenao anay zao, herinandro zay anafaranao anay ny amin'ny tokony ho anarahanay ny didinao, ny sitraponao. Manafatra ianao fa ho tahina zay rehetra ataon'ny tananay, ho tahina zay rehetra ikelezanay iay, ny fiarahamonina misy anay, ny tokantranonay ary ny fivelomanay. Tompo de mangatak'izay, ampaherezo mba hatanteraka ny didinao sy ny hafatrao, ny didim-pitiavanao, ny didin'ny fahamasinanao Andriamanitra, ny didy zay anehoanao fa Andriamanitra saro-piaro ianao. Manomboka herinandro vaovao zay de mitahy anay Jesoa, mametraka zao herinandro zao hoan'ny isa-tokantrano, hoan'ny isam-batan'olona, mba ho herinandro zay ahitana fifaliana sy anarahana ny sitraponao ty herinandro ity. Anapako ampon'ny tsirairay Jesoa ny fiadananao. De zay rin'ny fonay mamakivaky ty herinandro ty Jesoa apetraka eo amin'ny famindramponao. Jereo ny tanindrazanay, jereo reo marary, jereo reo manana olana, jereo reo firenena zay manana olana amin'ny fandriampahalemana. Vavaka zay Tompo, meteza iasa mahery ianao. Ary ataovy fiasan'ny fitiavana, fiasan'ny didinao zay mba hitondra fifaliana ho amin'ny mpiarabelona aminay. Mitoera mandrakariva ty anatinay Jesoa, ary ampaherezeo mahatoky anao hatrany. Amen.